Istiqjana tata ministera kolontsaina atoy zany milany fitondram-panjakana sitrany fitondram-panjakana amin'izao izay mihaino zavatra hoe kolontsaina malagasy zany satria ireo antsika ireo tsy teratany iny fa teny be dia betsika teo hoe foko Betsimisaraka, foko Sakamanga, Antanala, foko Besarjavo, Antakarana fa teratany malagasy tokoatsika samy manan'izay ao anaty karapanodintsika anaty kopiantsika tsisy hoe teratany Betsimisaraka fa teratany malagasy noho izany iray ihany tsika malagasy tena feno dia feno mihitsy ny anao satria tao bebelona eo amin'ireo zany tsotra fa mitondra vahoaka eo amin'ireo dia ao daholo ny atsinanana ny avaratra ny andrefana ny atsimo ny taovotany ary ny taovao malagasy izay dinihana tao anatin'ny fitoasana dia efa tokony natao tany Mahajanga tamin'ny fotoana ity izay eto no mpanjaka Mahajanga efa nisy dinikanay tamin'izany fa noho ny antony imetrahana azy hoe mba ofisielina izay dia feno dia feno ny fepetra rehetra natao teto Antananarivo izay karakarain'ny fitoasana fa tao ny avatsinanana izay mipetrahana masoandro tao ny avany andrefana izay meterana masoandro ao ny tendro Madagasikara izay misy avaratra ao ny vodiny Madagasikara izay misy atsiny ary eto koa ny afovoantany feno tanteraka ny fepetra fa azon'ny malagasy rehetra atao malagasy